Ezra, toko 17. Rehefa afaka izany, tamin'ny nanjakan'ny Artaxerxesy, mpanjakan'ny Persia, dia niakatry Ezra, zanaky Seraia, zanaky Azaria, zanaky Ilka, zanaky Saloma, zanaky Zadoka, zanaky Ahitoba, zanaky Amaria, zanaky Azaria, zanaky Meraiota, zanaky Zeraia, zanaky Ozi, zanaky Boki, zanaky Abisu, zanaky Fineas, zanaky Eleazar, zanaky Arona, mpisorona be. Io Ezra io dia niakatra avy tany Babilôna. Mpanorandalàna izy sady nahay ny lalan'i Mosesy izay nomeny Tompo, Andriamanitry ny Israely. Nomeny mpanjaka azy izay rehetra nangatahiny araka ny nomban'ny tanan'ny Tompo Andriamaniny azy. Tamin'ny taona 17 nanjakan'ny Artaxerxesy mpanjaka dia niakatra akany Jerosalema koa ny sasany amin'ny zanak'Israely sy ny sasany ampisorona mba amin'ny Levita, ny mpihira, ny mpiandro varavarana ary ny netinima. Ary tonga tany Jerosalema Ezra tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 17 nanjakan'ny mpanjaka. Fa tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany no niaingan'ny niakatra avy tany Babilôna, ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana 15 no natongavany tany Jerosalema araka ny soa nataon'ny tanàn'Andriamaniny taminy. Fa nampiomana ny fony i Ezra mba hitady ny lalànan'ny Tompo ka hankatoy izany ara-pianatra ny Israely ireo didy sy fitsipika. Izao no dikan'ny taratasy izay nomeny Artaxerxesy mpanjaka any Ezra mpisorona. Ilay mpanorandalàna mahay ny tenin'ny lalànan'ny Tompo sy ny didiny tamin'ny Israely. I Artaxerxesy, mpanjakan'ny mpanjaka, ho an'i Ezra mpisorona, mpanorandalàna, mahay tsara ny lalàn'Andriamanitry ny lanitra. Mamoaka didy aho, fa na iza eto amin'ny fanjakako no te hiaraka aminao akany Jerosalema dia mahazo mandeha izy. Fa efa nirahan'ny mpanjaka ianao sy isy fitolahy mpanorin-tsainany handinika any Joda sy Jerosalema araka ny lalàn'Andriamanitra ao izay eny an-tananao. Ary ianao dia hitondra ny volafotsy sy ny volamena izay efa natolotry ny mpanjaka sy ireo mpanolo-tsaina an-tsitrapo ho an'ny Andriamanitry ny Israely izay monina any Jerosalema. Ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay ho azonao avy amin'ny tany Babilôna manontolo sy ny fanatitra an-tsitrapo atolotry ny olona sy ny mpisorona dia izay atolony an-tsitrapo anaovan'ny ny tranon'Andriamanina izay any Jerosalema. Koa amin'izany dia hividiany omby sy ondry lahy ary zanak'ondry mba amin'ny fanatitra avy amin'ny zava-maniry sy ny fanatitra edina momba azy araka izay ilaina ny ampahany amin'ny vola io. Aratery eo ambonin'ny alitara ao amin'ny tranon'Andriamanitrareo izay any Jerosalema ireny. Ary izay rehetra sitrakao sy ny rahalaninao atao amin'ny volafotsy sy ny volamena sisa dia ataovy izany araka ny sitrapon'Andriamanitrareo. Ny fanaka izay nomenanao anaovana ny fanompoana ao amin'ny tranon'Andriamanitra ao dia atolory eo anatrehan'Andriamanitra any Jerosalema. Ary izay rehetra mbola ilainao koa ka tsy maintsy alohanao ho an'ny tranon'Andriamanitra ao dia alao ao amin'ny trano fitahirizan-drakitry ny mpanjaka. Izao Artaxerxesy mpanjaka dia mamoaka didy koa
ho amin'ny mpitahiry ny harenan'ny fanjakana rehetra izay any an-dafin'ny ony Eofrata. Fa na inona no ilainy izy rampisorona, mpanoran-dalàna mahay ny lalàn'Andriamanitra ny lanitra aminareo dia tantera marina izany. Na hatramin'ny volafotsy 100 talenta, ny varim-bazaha 100 kora, ny divay 100 bata, ny diloilo 100 bata, ary ny sira tsy misy fatrany aza. Na inona handidian'Andriamanitra ny lanitra dia aoka ataonareo tanteraka avokoa ho an-tranon'Andriamanitra ny lanitra. Fa nahoana no avela izy fahatezerana hiatra amin'ny fanjakan'ny mpanjaka sy ny zanany? Mampahafantatra anareo koa izahay fa ny mpisorona rehetra, ny levita, ny mpihira, ny mpiandry varavarana, ny metinima ary ny mpanompo amin'ny tranon'Andriamanitra io dia tsy mba hampandoavana hitra, na aba, na sara. Ary ianao ry ezilahy, araka ny fahendren'Andriamanitra ao izay eo an-tananao, dia manendre mpanapaka sy mpitsara izay hitondra ny olona rehetra any an-dafin'ny ony Eofrata, dia izay rehetra mahalala ny lalàn'Andriamanitra ao. Fa izay tsy mbola mahalala izany dia aoka ampianarinareo. Ary na iza tsy mety mankatoa ny lalàn'Andriamanitra ao sy ny lalàn'ny mpanjaka dia aoka ho tsaraina marina izy, na ho vonoina, na ho roahina, na ho sasiana, na hafatotra. Isaorana anie ny Tompo Andriamanitra ny razantsika izay nametraka izany tao am-pon'ny mpanjaka mba hahatsara endrika ny tranon'ny Tompo any Jerosalema, sady efa nampahazo hafamindrapo teo anatrehan'ny mpanjaka sy ireo mpanolontsainany ary ny mpanapaka lehibe rehetra ao amin'ny mpanjaka. Dia nampahirezina aho araka ny nomban'ny tanan'ny Tompo Andriamanitra ahy ka nahangona loholona tamin'ny Israely mba hiara-miakatra amiko.